Tiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho itoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho itoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny ekilizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fahia. Jereo ry Andriamanitra mpanasoanay, todiho ny tavany Kristy zanakao. Andro iray ao ankianjanao dia tsara noho ny arivo lavitranao. Mbola faly miarahaba atsika jiaby tsirekireky zay agny antokantragnontsika agny, kanefa efa mitandregny ary magnaraka tsy tapaka ny fandaharana zay tolotry ny radio fagniry ho antsika, indrindra fao ireo toroteny sy fampianarana zay arehantsika eto matetiky. Ny radio fagniry moa dia antsika jiaby zegny izy ty, atsika jiaby no tompiny, izay regnitsika mivantagna avy aty katedraly amin'ny centre social polyvalent Ramose Lucien Botovasoa. Alahady tsotra faha 20 mandavantaogno agnatin'ny taona bihy. Tena fihinana ny nofoko, tena fisotro ny rako. Io no loahevitra zay naroson'ny fiangonana hodinintsika iniany ty. Ary tsy ino ny afahantsika mandiniky bebe koa izegny loahevitra zegny, fa tsy maintsy miainga amin'ny alalan'ireo tenin'Andriamanitra izay vatsim-pagnahy aroso ho antsika. Ka aleo hovakigny ary izay tenin'Andriamanitra zay afahantsika mifantoko bebe koa amin'ny fandinihana io loahevitra zay anagnantsika iniany io. Ka afaran'izay no arignesantsika ny toroteny sy fampianarana zay nataon'Andray aman-drenitsika dia ny archevêque Monseigneur Benjamin Marc Caramarson arahina eto amin'ny radio fagniry. Vaky teny masina voalohany, boky oabolana. Ny fahendrena efa nanorina ny tranony, efa nipaika ny androny fito, efa namono ny bibiny, nampifangaro ny divainy ary namboatra ny latabany. Nanirika ny ankizivaviny izy, dia miantso eo an-tampony avoan'ny tanàna. Oka iditra aty izay kely saina. Ary hoy izy,
amin'izay tsy manan-tsaina. Avia ano ny mofoko ary sotro ny divay nampifangaroiko. Ilozy ny tsy fahalalana dia ho velona ianareo ary mizora amin'ny lalan'ny fahazavan-tsaina. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Isaorana ny Andriamanitra. Vaky teny masina faharoa. Taratasy ny masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Efezy. Ry kristianina avana, tandremo tsara ny fitondrantenanareo, aza misary adala fa mba endry, araroto ny fitoana fa ratsy izao andro izao, koa aza manaonao foana fa fantaro aloha izay sitraky ny Tompo. Aza mimamy divay satria loharan'ny-pahalotoana izany, fa mifenoa fanahy masina ianareo. Salamo sy ira amantonin-kira masina no ifampiresao, ary ira fiderana no kaloy ao amponareo ho voninahitry ny Tompo. Misoran'Andriamanitra ray mandrakariva noho ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Isaorana ny Andriamanitra. Evanjely masiny nosoratan'ny masinday Joany ao amin'ny toko fahatsota, 1:15 ka hatramin'ny 7:10. Tena fihinana ny nofoko ary tena fisotro ny rako. Tamin'izany andro zany, i Jesosy niteny tamin'ny vahoa ka nanao hoe, izaho no mofo velogno izay nidigny avy agny an-dangitra. Raha misy mihinana ity mofo ity
dia ho velogno mandrakizay izy, ary ny mofo izay homeko dia ny nofoko ho fiainany zao tontolo zao. Dia nifanditra ny Jody nanao hoe ataon'ilay io ahoa nahary no fanomeantsika ny nofony ho hoaniny. Fô hoy Jesoa tamin'izy ireo, lazaiko marina de marina aminareo fa raha tsy mihinana ny nofon'ny zanak'olona ianareo sy tsy misotro ny rany, de tsy manana ny fiainana ao aminareo. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana ny fiainana mandrakizay, ary izaho hanangana azy amin'ny farandro. Fa tena fihinana ny nofoko ary tena fisotro ny rako. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako dia mitoetra ao anatiko, ary izaho ao anatiny. Velona ny iray nanerakahy, izaho koa dia velona amin'ny ray. Toy izany koa no hahavelona amiko izay mihinanahy. Izany ary no mofo nidina avy any an-danitra. Tsy mba tahaka ny razanareo izay nihinana mana nefa maty ihany, fa izay mihinana ity mofo ity kosa dia ho velogno mandrakizay. Izany ary kankalazaontsika fa masiny ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana, tamin'ny 15 ary sika no nankalaza amin'ny fomba manetriketrika ny nampakarina ny Masiny Maria any an-danitra, vokatry ny fanavotana nentin'i Jesoa araky ny naverimberisika, ka io ary raha amintsika miombona voninahitra amin'ny Jesoa zanany, ary dia nilazaisika fa i Masiny Maria no misantatra izany rehetra izany, ary isika ihany koa raha miombona tanteraka amin'ny Jesoa dia ho tafita any amin'ny toerana misy any Masiny Maria. Ary dia izay indrindra ary ry kristianina havana, amin'izao alahady sotra 20 mandavataona izao, manohy ny famakina sy fandalinana ny fampianaran'i Jesoa momba ny mofinaina ao amin'ny Joany 4 isika, dia ny araky nefa resika dia nisy fimononmononana fanavitoinana niseho teo amin'ny Jody raha nilazany Jesoa fa mofo velona avy any an-danitra izy, satria tsy magaga izany ary mipetrasika amin'ny toerany, fantatra izy ireo sara ny fiaviany i Jesoa, ny fianakaviany. Ka eo indrindra nefa miditra amin'ny mysteri lehibe isika, dia ny mysteri ny fahatongavana ho nofo ary ny mysteri ny fanavotana izay ankalazaisika tanteraka amin'ny fankalazana ny Eukaristia. Izay no banjintsika eo amin'ny Eukaristia, i Jesoa tonga nofo, teraka tonga nofo eto anivosika, ary dia izay no ankalazaisika amin'ny Eukaristia, ary dia io Eukaristia io no mampisantatra asika araky ny lazaisika teo amin'izay fiainako avy zay, ary mampiditra asika ao amin'ny mysterin'ny fanavotana. Ka sy mahagaga ary araky ny lazaisika teo fa mitaky finoana ary sy maso nyzao tontolo zao zany no izerena ny Eukaristia, ary ho an'ny Jody izay nanatrika ny fampianaran'i Jesoa sy maso nyzao tontolo zao io izerena azy fa maso mpinoana. Ka izay indrindra ataorinany filankevitra pastoraly raha tea ho taranaka mpanorina tokoa isika ho génération des bâtisseurs, mpanorina eglizy tranon'Andriamanitra ary eglizy olona velona, satria izany ny vokatry ny Eukaristia. Ary izay no antenaitsika dia tsy maintsy manana maso mpinoana isika, sy maso n'izao tontolo izao no entsika manorina fa maso mpinoana, izany hoe mitoetra ao amin'ny Jesoa ary toeran'i Jesoa, ka amin'izay mamokatra tokoa izy isika. Ary dia izay no tiany Jesoa averimberina raha milaza izy izay mihinana ny nofo sy misotro ny rako dia
anana ny fiainana mandrakizay, zany hoe zay ny faratampony amin'ny famokarana. Ary zay no natonga n'ilay tovolahy nanatona an' Jesoa raha nahita ny fampianaran' Jesoa izy, inona no ataoko azahoako ny fiainana mandrakizay raha te ho lavrary ianao amidio ny fanananao rehetra, zany hoe miala amin'ny mason'izao tontolo izao ka hiakatra ambonimbony kokoa. Ary zay no antraterin'ny Papa amin'ny exhortation apostolika raha manasa antsika izy andinika ny fahamasinana, nasoina olo-masina isika, zany hoe tahaka ny masin'i Maria miombona amin' Jesoa. Ary zay ny Eukaristia, ary faratampony amin'ny fankalazasika ny Eukaristia, ny fandraisasika ny communion miombona amin' Jesoa, miombona zay ny dikany hoe communion ka miombona amin' Jesoa isika. Ka izay no fampianarana lehibe ary antrateriny Jesoa amin'izao alahady sotra 20 izao, ka lazany hoe tena fihinana ny nofoko ary tena fisotro ny rako. Izay dia nanafotoina an'ireo zody ary fantatra sika fa ny ra dia manambara aina ary nofoko dia vatana zany dia ny tena ny manontolo. Besaka moa ny manontany hoe maninona ary rehefa mandray communion ny mofo ihany no hoanina no mena an'ireo kristianina. Azo lazaina zany fa rehefa mandray ny vatan'ny Kristy sy dia sady mandray ny nofony no mandray ny rany, ary zany hoe miombona amin'ny tanteraka. Ary zay le nilazaisika teo hoe ny dikany hoe communion fiombonana, ary sady mahatonga asika zany ho Kristy kristianina ary Kristy mpiarabelona eo amin'ny manodidina. Ary zay no mahatonga an' Jesoa milaza amin'ny rehefa nanorina ny Eukaristia izy, atovy izao fa serovana. Izany dia mampirisika asika ary sy hoe ankalaza fosiny an'izay fanoloran-tenan'i Jesoa zay, ny fahafoza-tenan'i Jesoa, fa atonga asika ihany koa ho afoy tena ho an'ny hafa. Ary zay ny dikan'ny teny ataon'ny pretra rehefa mamarana hoe hitantana ny diansika ny Kristy, lay Kristy ao amintsika ao, mitoetra ao amintsika ao, dia irisika amokatra be. Ka izay no mahatonga ny vakiteny voalohany ary ao amin'ny bokyny ny obolana efa mananatra ansika fa inona marina ny tena dikany izay fanasana ataon'Andriamanitra amintsika zay. Ka raha mandray anjara amin'ny Eukaristia ary sika amin'ny latabatra masina dia miombona tanteraka amin'Andriamanitra ka ahavozin'ny fahendren'Andriamanitra isika. Zay no vokatry ny Eukaristia, miavao isika ary ahavozin'Andriamanitra mba hifanaraka amin'izay fahendren'Andriamanitra zay, zany hoe hivelona ny maha zanak'Andriamanitra isika. Ka na ino kidona na ino kiatra dia anana an'izay fiainana maha zanak'Andriamanitra zay isika, araky ny voalazan'ny bokyny obolana eto. Ho velony ianareo ary mizora amin'ny lalan'ny fahazavantsaina. Ary zay no antena isika ary isaky ny mandray ny communion sika, isaky ny miombona amin' Jesoa, ka amin'izay ho tanteraka ao amintsika tokoa ny maha zanak'Andriamanitra sika. Ka ry kristianina havana aokary araky ny afatry mason-dapoly amin'ny taratasiny izay norenesika teo, taratasiny ho an'ny Efezianina. Ka anana fitondran-tena mifanaraka amin'izay ankalazaisika ary sika ho indrindra i mason-dapoly. Tandremo tsara ny fitondran-tenanareo ary aza amin'ny sary adala fa mba hendry araroti ny fotoana fa rasy zao andro zao. Ny tiany mason-dapoly ho lazaina amin'izay dia oka sy ho varimarina amin'rendrarendra isika fa aoko eteziny ho avozin'Andriamanitra ny fiainansika amin'ny alalan'ny Eukaristia. Ka anatanteraka mandrakariva ny sitrapon'Andriamanitra, anao ny asan'Andriamanitra ary mananatra sika i mason-dapoly mifenoa fanahy masina hozy izy fa aza mimamo divay. Zany hoe ny mamo divay moa ohatra miteniteny foana fa ny fanahy masina manambara ny sitrak'Andriamanitra ary mitory ny sitrak'Andriamanitra eo amin'ny fiainana andavanandro ary manatanteraka an'izay sitrak'Andriamanitra izay. Ka amaranany mason-dapoly azy dia hoy izy hoe
mba hisaotra an'Andriamanitra mandrakariva noho ny zavadrehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aoka ny fiainantsika noho ny fanavotany Jesosy ary mba ho fisaorana an'Andriamanitra. Ry kristianina havana araroty ary izao fandaliana-pinoana izay nataosika tamin'ny Joany toko fahenina izay mba hanavozasika ny fifikiransika amin'ny Eukaristia ka tonga antsika ho anana fiainana eukaristika, zany hoe sady mifona amin'Andriamanitra, satria matetika ny fiainantsika sy mifanaraka amin'ny sitrak'Andriamanitra ary ho fisaorana an'Andriamanitra koa, satria miara-dalana amintsika tokoa Andriamanitra ary manolotra ny ainy mba ho hain'Andriamanitra tokoa ny mamelona asika ary mahavavaka eukaristika azy dia vavaka fangatana ihany koa ka angatasika mba hizotra sara ny fanatanterahasika anireo fekevitra tamin'ny filan-kevitra pastoraly izay vao nifaranasika ray volana lasa izay asika ao anatin'ny fiainana sy fanatanterahana anireo fiankevitra ireo sika ka ny fifikiransika amin'ny Eukaristia, ny hitoeransika amin'ny Jesosy ka hitoeran'i Jesosy ao amintsika ny hampamokatra ny fiainansika. Ry Jesosy Tompo, natolotrao ho sakafonay tokoa ny vatanao sy ny ranao, amelombelona ny fanahy amam-batanay, ahatonga anay ho zanak'Andriamanitra, hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra tahaka anao, ka velomy ao anay mandrakariva ary nyzay finoana anao izay velona eto anivonay. Apio izahay anana ny fitiavanao, lay fitiavana nentinao nanasoa ny hafa ka nanasoanay olombelona, ka ampio ary zahay anana ny fitiavanao, ahaizanay anasoa ny hafa ary ahataritanay azy ireo iombona aminao, andray anao ka amin'izay hiada-pinaritra ao aminao izahay, ka zary ho tena génération mpanorona tokoa, mpanorona eglizy tranon'Andriamanitra ary eglizy olona velona ho fanasina sy fahazavana amin'ireo manodidina anay, ka anavao ny endriky ny tany tokoa izahay, mba tany ahafahany rehetra miaina ao am-piadanana sy ao anatin'ny fandriampahalemana, ampanjaka ny rariny sy ny hisiny ary ao anatin'ny fihavanana marina. Ao tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa hipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara ranolotra ny ainy, olo raika ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fahia.